Stade d'Al-Arbi, stade d'athlétisme. C'est ici que se déroulent les épreuves d'athlétisme aux prochains Jeux des îles. Et c'est ici que les athlètes malgaches qui souhaitent intégrer l'équipe nationale se préparent. C'est ici que Nantenaina Frédéric Rakoutoir Nirin, sprinter sur 100 mètres et 200 mètres plats, s'entraîne aussi en vue des championnats d'Afrique d'athlétisme. Sauf que l'état de la piste ne l'aide pas à améliorer ses performances. Il risque au contraire d'attraper des blessures à force de pratique sur une piste qui n'est plus faite pour les athlètes en quête d'exploit. Ny fitaovana atao am-pianarana aloha tsy ampy, tsy afaka hanaovana zavatra betsaka fa ny adaptation no tsy maintsy atao. Zany hoe miadapter amin'ny piste, amin'ny salle de musculation, amin'ny matériel zay efa misy. Na dia efa somary usé. Raha ho an'ny athlète de haut niveau aloha efa tsy mety hazakazahana intsony ny piste. Tsy afaka hanaovana performance intsony ilay piste satria efa tena mafy. Ohatran'ny mihazakazaka amin'ny goudron. Nefa raha ohatra hoe ny fenitra iraisam-pirenena dia tokony hoe piste vaovao, mbola piste rapide. Zany hoe tsy misy amortissement intsony piste io zay tsy afaka manao performance intsony zay fa raha ohatra hoe ento ny ezaka foana dia lasa blessure fotsiny no azo. Nantenaina Frédéric Rakoutoir Nirin n'est pas le seul à se plaindre de l'état déplorable de la piste d'athlétisme du stade d'Al-Arbi. Ses compagnons d'entraînement, eux aussi, évoquent aussi une piste impraticable pour les athlètes de haut niveau. Tena manena satria raha mitady athlète de haut niveau tsika tsy tokony ohatr'izao ny piste tokony hiazakazahany athlète de haut niveau na surtout hoe équipe nationale zany. Dia tena sarotra be ny ahita zavatra tsara amin'izao piste startant ohatr'izao. Mais la mauvaise qualité et la détérioration du tartan ne sont pas les seuls problèmes de la piste, parce qu'en plus d'un tartan qui ne répond plus au mouvement d'appel du coureur, il y a aussi les trous qui risquent de blesser l'athlète. Ho an'ny athlète zao surtout ho an'ny mpiazakazaka 200 metatra, 700 metatra sy ny 100 metatra, vao tafiditra anatin'ny couloir 4, 5, 6 surtout ohatra hoe mihazakazaka any amin'ny 200 mètres dia voaka virage lasa miahatra dia io zao efa misy lapisana atao very rehefa le voaka virage dia matetika konkoa ny athlète eo amin'ny satria lavaka be mihitsy eo amin'ny voaka virage io matetika eo foana ny athlète blessé efa betsaka ny athlète blessé za anatiny ary efa mety efa indimy no blessé teo amin'ny couloir voaka virage io dia io zany ilaina fanatsarana kely satria raha mandeha anatin'io zao voaka virage na hoe sur 100 mètres voaka starting block lasa ohatrany hoe miahatra mitady hoe aiza ny tokony hamindrako tongotra nefa tokony hoe concentré maximum tokony hoe concentration maximum ako anatin'le ao anaty course daholo dia lasa mitady hoe aiza ny hametrahako tongotra lasa very le fotoana zany dia ratsy le temps rehefa tonga elazy. Le comité malgache d'organisation des Jeux des îles s'est récemment rendu au stade d'Al-Arbi pour vérifier l'infrastructure. Une source auprès du comité olympique malgache avait évoqué la mise en place d'une nouvelle piste en vue d'accueillir les Jeux des îles. Mais pour les athlètes malgaches qui se sont blessés et qui se sont préparés sur une piste de basse qualité, cette bonne intention semble intervenir un peu tard. No efa miomana nefa hita foana no piste ankotranana teo tapirean'ny Jeux des îles 2019 hatramin'izao dia nefa hiatrika Jeux des îles tsika amin'ny 2023 dia 2022 zany nanomboka 2019 fa 2023 zany mbola hita foana no piste ankotranana teo nefa io mety hiova io amin'ny 2023 zany hoe efa le piste ratsy foana zany nanomanina teto hatramin'izay zany hoe tsy nisy évolution tsika tanatin'le 3 ans zay zany hoe iova le piste dia zany hoe hanao adaptation amin'le piste vaovao indray zany tsika izay mety ho sarotraritra ny azahoana performance vetivety kely anatin'izany tokony hiakatra ny performance zany hoe hafa ihany nefa nikotrana teo nizara teo amin'le piste teo efa tokony efa lavitra be zany ny évolution anay raha nisy zavatra tsara foana teo tanatin'izay fotoana zay.